Ampiantrano fivoriana mikasika indrindra ny harena ankibon'ny tany eo amin'ny firenena mpikambana ao amin'ny Comesa i Madagasikara amin'ny volana Novambra ho avy izao. Io no votoaton'ny fihaonana ny somaly teo amin'ny ministro ny fiadinan'ny Repoblika, misana ny harena ankibon'ny tany sy ny solika sy ny sekretera jeneraly ny Comesa. Claude Arasolosano mitatitra ny vaovao. Isy ny fivoriana iraisan'ny ministera na ny conférence ministériel ny firenena mpikambana ao amin'ny Comesa ho tanterahana eny amin'ny Manini Business Center ka vinavinaina any amin'ny tapaky ny volana Novambra no anatanterahana izany eto Madagasikara. Ny votra io nandritry ny fihaonana teo amin'ny ministro anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika Zaflaingba sy ny sekretera jeneraly ny Comesa. Manana vinavina zay hanao an'izay fivoriana zay conférence ministérielle voalohany mikasika ny Comesa dia fanojo moa ny hevitra zareo naneritreritra hoe atao eto Madagasikara, atsika koa fa naneritreritra raha tamin'ny fitokanana iny MBC iny Mining Business Center iny dia fa naneritreritra ihany hoe raha mba atao ty moa ny fivoriana voalohany, zany hoe voalohany mihitsy izy io. Dia zay zay nisan'ny zavatra lehibe satria mba hoe hitondra atako hoe tombotsoa ho an'ny firenena ary ho an'ny mponina ny harena ankibon'ny tany. Ary kanazany teo moa Madagasikara manana eo amin'ny ratsika mafantatra moa zay sy latsaka ny eo atako hoe 500,000 ny isan'ny mpitandraka madinika ny olona tizaminier miaraka amin'io setro raha mbola ampina ao ny isan'le olona atako hoe miasa amin'io tsy miasa mahary fa atao fanampinasa dia mety mahatratra any amin'ny ray tapitrisa ny olo miasa amin'izy io. Anisan'ny tantsorika izay omen'ny Comesa ny fanomezana fiofanana avo lenta. Fampirobona ny firenena andro harena ankibon'ny tany. Io zany aby misy ny fizarana sy ny takipa sy ny fanakanovana an'ireny takipa reny. Jerena zao misy tany anaty membre Comesa fa africaine anamasika nanibisy botswana dia teo amin'ny findradrana dia mondra dia misy fiara-miasa tamin'izareo dia nahafahan'izareo nambolatra avo lenta. Samba no izy fivoriana momba ny sehatry ny harena ankibon'ny tany ho tanterahany firenena 7 ambin'ny folo mpikambana ao amin'ny Comesa.